Rehefa fotoanan'ny asaramanitra toy izao dia maro ireo malala-tanana mitsinjo ireo fianakaviana sahirana mba ahafahan'izy ireo manao fety toy ny rehetra. Anisan'izany ireo fianakaviana avy amin'ny fokontany Fiadanana III N. Amin'izao fetin'ny Krisymasy izao dia maro ireo olona malala-tanana no tsy manadino ireo mpiara-monina sahirana miara-monina aminy ka dia manolotra fanomezana Krisymasy ho azy ireo. Tsy diso anjara amin'izany ny mponina sahirana sy ireo ankizy teny amin'ny faritry ny fokontany Fiadanana III N ka tamin'izany no notoloran'ny malala-tanana kilalao sy vatomany ho an'ireo ankizy monina ao. Ny antony izao hetsika izao moa dia fitsinjovana ny mpiara-monina izay ankatoky ny fety kotsika izao dia ao ireo sahirana eto amin'ny fokontany dia mba ho fitsinjovana an'izy ireny dia nisy izao hetsika nataoko izao izay fitsinjovana an'ireto ankizy majinika reto izay tokony hitovy ihany koa amin'ireo ankizy rehetra amin'izao andro Krisymasy izao. Saribakoly sy bonbon. Saribakoly sy bonbon. Saotsabetsaka amin'le nanome an'le kilalao izy tsara fanahy sady tsara saina. Saotsabetsaka. Tsy adino tamin'izany koa ireo tokantrano sahirana ka dia notolorana fanomezana koa ireo reny hanala fahasahiranana azy amin'izao fety izao. Ia, zao zavatra moa dia tena ilaina mihitsy amin'ilay akatoky ny taona ohatran'izao satria raha tsika mahita zany ny fahasahiranam-bahoaka tena isaorana ny mpamelehibe mihitsy satria zava-dehibe amin'ny fiainana zany ary ao anatin'ny akatoky ny fety ohatran'izao no tena hitediavana amin'ny fanampiana ka dia misaotra indrindra amin'ny mpanolotra tompoko dia misaotra tompoko. Tamin'izany ihany koa no nirarian'ireo mpikambana amin'ny fokontany ny firarian-tsony taona vaovao sy Krisymasy sambatra ho an'ireo olona tonga tamin'izao lanonana izao.